Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray toy ny fanaony isan-taona dia mamoaka andiana mpikabary vaovao ny fikambanana AMPINGA. Tamin'ity taona ity dia tamin'ny alahady 10 Jona teo no natao ny lanonana famoahana ny andiany vaovao teny amin'ny kianja maitso Analamahitsy. Dia jerentsika indrindrary ny fanetetiana. Misa 300 ireo mpikabary, mpandalina ary mpampianatra kabary sy lahateny, mandrafitra ny andiany 10, misalitra ny anarany tandroka, navoaka ny fikambanana mpikabary AMPINGA. Tarihan'ny filohany manampisoa toavy ny lalaina mitahiry fahendrenina. Ireo rehetra nandray ny fitenenana nandritra ny lanonana dia samy nanamafy ny lanjan'ny kabary eo amin'ny fiarahamonina malagasy ka samy naneho fankasitrahana ny reto andiany tandroka ireto avokoa amin'ny fanomezan'ny asina ny teny mba ho fiarovana hatrany ny kolontsaina sy ny soatoavina malagasy. 5 taona no zandriny indrindra ary 20 taona kosa no zokiny indrindra amin'ity andiany tandroka ity. Avanana tsara avokoa amin'ny kabary sy lahateny eny anivona etsika na lanonana samihafa izy rehetra ireo. Tonga nanome voninahitra izao lanonana izao ny tale jeneraly ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Iandraikitra moa zany ny faiza miteny ny fikabariana dia anatin'ny fanabeazana ary izany indrindra no mahatonga ny tenanay eto amin'ny maha-olombelona satria anisan'ny ny mpikabary dia mampita ny hafatra ho an'ny fiarahamonina ary manazava ny zavatra izay tokony hazavaina satria ireo mpikabary ireo no miserasera ny fanakaiky ny fiarahamonina sy ny vahoaka dia ataonay hoe andraikitray no manosona an'izy ireo manome voninahitra an'izy ireo ary mankasitraka an'izy ireo ary midera azy ireo mihitsy amin'izany fikabariana faiza miteny izany. Ny alahady teo tetsy amin'ny kianja maitso Analamahitsy no nanaovana ny lanonana ofisialy namoahana ity andiany tandroka avy amin'ny fikambanana AMPINGA izay manana ny fiboetoerany etsy Ambomanarina. Notolorana mari-pakasitrahana ny andiany tandroka ary nofaranana tamin'ny fizarana ny koba malagasy ny lanonana.